Romanina toko 9 a. Romanina toko 9. Misaotra ny tompony amin'ny fitariany amin'ny fanahy masina fa mahafinaritra ny fanomezany ny toro-tsaina sy ny zavatra rehetra. Romanina toko 9 ny andininy fa 17. Izany ao anaty ady be amin'izao. Izany anaty ady be amin'izao. Izany anaty fitsapana amin'izao. Izany anaty fahoriana amin'izao. Ok, afaka zaraina zany ty. Fa raha tsisy an'izay ao dia soloantsika ilay mesazika. Romanina toko 9 andininy fa 17. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ahoana? Ho votsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Halleloja! Fahafahana izay momba n'iza? Ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Inona ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra? Famonjena, fiverenan'i Jesosy, ny fampiakarana antsika, izany ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra, masina, masina, masina Jehovah Andriamanitra. Dia inona toy an'ilay teny avy eo? Henika ny voninahiny tany rehetra. Zany hoe ho anao mpino ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fahamasinana. Amen. Ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fahamasinana. Ianao mandeha amin'ny fahamasinana. Tsy taka ny voninahitra izao tontolo izao. Fa raha mamaky ilay Isaia izay tsika dia hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Intelo ilay masina no miverina. Ao aorianany ao dia maninona? Henika ny voninahiny tany rehetra. Zany hoe ilay voninahitr'Andriamanitra io tsy ilay mipoaka be ny afera. Maneho ny voninahitr'Andriamanitra fa mipoaka ny afera dia nahazo marse. Voninahitr'Andriamanitra mahazo fiara dernier cri. Tsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra raha tsy toy ny dernier cri tony. Voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny ravaka bika, haingo sy ny zavatra hita maso. Tsy voninahitr'Andriamanitra zany. Fa izay ny lasa alain'ny maro tahaka amin'ny toriteny. Lasa maka ny fomba ny staran'izao tontolo izao. Lasa maka ny fomba ny vedetin'izao tontolo izao. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy ao anatin'izany. Rendra-piainana izany. Raha te ho isan'ny akarina ianao any amin'ny raon'ny lanitra. Tsy ao anatin'ny rehaka momba izao fiainana izao. Tsy ao anatin'ny rendra n'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra. Ka hoe raha tsy misy an'izany famirapiratana amin'ny olombelona izany tsy hita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko 7:3-5. Tsy nisy zavatra naniritsika azy. Tsy nisy zavatra nahasarika teo aminy. Tsika dia nanao azy nokapohina, tsika dia nanao azy nomelohina. Défiguré nge Jesosy fa lazaiko anao. Rehefa namita ny famonjena ao anao, défiguré. Défiguré zany hoe potika, tsisy endrika hamantarana anazy. Fa atao nefa ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy nisy nahafantarana anazy. Isaia 7:5. Iza ninona ny teny nampitondrana anay? Dia nambara teo ilay izy. Tsy nisy endrika namantarana anazy ozy. Tsika tsy naniry azy, tsy zavatra nampaniry azy tao, tsy zavatra nanaitra, tsy zavatra nanitona. Iza nefa io voalaza io? Jesosy. Azonao ve izany voninahitr'Andriamanitra?
Tsisy zavatra naniriana azy, tsisy zavatra nanaitra, tsisy zavatra nanintona tao aminy, nefa tao aminy famonjena. Izy dia tao anatin'ny fanetretena. Izy dia tao anatin'ny fanetretena. Tsisy zavatra nireharehany mihitsy. Fataony voninahitr'Andriamanitra. Raha teo isan'ny akariny ianao izay manetretena no asandratra. Halleloja. Ao tsara ve nareo? Izay manetretena no asandratra. Jereo ireo apôstôly ireo, jereo ireo mpianatry ny tompo ireo. Nenjehana, kapohiny, noelohany, tao anatin'ny ady, tao anatin'ny fahoriana. Fatao ny herin'ny tompo, tao ny voninahitry ny tompo, tao ny falebiazana. Zany hoe zavatra mamaky an'izao tontolo izao tsy mamaky antsika. Amen sa tsy amen? Zavatra manintona an'izao tontolo izao tsy manintona antsika. Zavatra mampiraiky an'izao tontolo izao tsy mampiraiky antsika. Satria ahoana? Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Zavatra hafa ny manintona anao, tsy manintona anao tsony zany lamody be zany. Tsy manintona anao tsony zany tia sehoseho zany. Tsy manintona anao tsony zany tia ho hita zany. Tsy manintona anao tsony zany tia ho derainy zany. Ozy ianao hoe Jesosy ihany. Jesosy ihany no hita, Jesosy ihany no deraina, Jesosy ihany no ankalazaina. Ho avy Jesosy, vonina venao. Zay le resaka teo, toizantsika ao anatin'izay fa tsy miala ao anatin'izay tsika. Miandry le délivrance tsika io. Zay le voasoratra teo hoe famotsorana, fanafahana ho amin'ny voninahitra zanak'Andriamanitra. Ho amin'ny voninahitra zanak'Andriamanitra. Vonina ve ny fiangonana? Vonina ve ianao raha ho avy Jesosy? Mampilaza zany sa tsy mampilaza? Tsy mampilaza. Ahoana ny processus ny fiverenan'i Jesosy? Ahoana ny processus ny fiverenan'i Jesosy? Manahoana ny chronologie ny fiverenan'i Jesosy? Raha resaka daty aloha zany taniana hafa tsy haiko. Fa na Jesosy ary teto tany tsy nahalala an'io. Noho izany aza maika mitady daty. So faninao. So rerakao. Fa ny atoroko anao ataovy babon'i Jesosy ho fonao. Ka na inona daty eo, na inona daty eo, voniny ianao e. Halleluja. Na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na amin'ny hariva, na mamatonalina, na amin'ny maneno koa. Dia ahoana? Vonina. Vonina. Satria efa ao anatinao Jesosy. Maro dia efa nisy fanambarana maromaro ao, voalaza ao amin'ny Daniel, voalaza ao amin'ny Zakaria, voalaza ao amin'ny filazantsara. Fa be da be manao calculna an'io fa diso foana e. Tsy tafavoaka. Satria ny tompo mahalala ny fotoana. Ny akaikikaiky angamba hoe dia fantatsika. Hoe fa ririnina ve zao, lohataona ve zao, fa avaratra ve zao, fa ny daty précise io tsy haitsika io. Fa tsika zao efa mahalala fotsiny hoe efa mamatonalina zao. Efa mamatonalina zao. Ary rehefa mamatonalina zay dia ahoana? Efa akaiky le hiteny hoe indriny mpapakatra. Ao amin'ny Matthieu 5:20. Zay. Ahoana izy nareo? Ay, betsaka ny resitory. Zay kio aloha e. Mamatonalina zao dia betsaka ny resitory. Betsaka ny matory. Dia zay ny efa tany hoe mamatonalina zao matory daholo ny ankamaroan'ny fiangonana. Matory daholo. Fa ao amin'ny mamatonalina iny dia hozy izy hoe nisy feony kikika. Matthieu 5:20. Ao tsara nareo resaka le fiverenan'i Jesosy tsika. Matthieu 5:20 fanoharana ny amin'ny Virginy 10. Virginy 10. Matthieu 5:20. Matthieu 5:20 ny andininy fa enina. Misaotra. Matthieu 5:20 andininy fa enina. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indry ny mpapakatra ny voa mba hitsena azy. Zany ny kikika. Zany hoe tamin'ny oviana ny tonga ny mpapakatra, tamin'ny mamatonalina ny tonga ny mpapakatra. Zao vaninandro henantsika zao koa dia ao mamatonalina tsika zao. Ao mamatonalina tsika zao. Raha nambarany famantarany Jesosy amin'ny Matthieu 4:20 inavy ny lazainy tao
isy mosary, isy arety mandringana, isy ady. Efa misy zany sa tsisy? Efa misy. Reny famantarana rehetrarehetra reny dia mampianatra antsika fa efa miakaiky ilay fotoana iverenan'i Jesosy. Marina tsy haintsika ny daty, fa ny sinina tokony fantatsika. Sinina tokony fantatsika. Ny famantarana zany tokony fantatsika hoe fa mila famailomailo tsika, mila efa voaomana ny valizy, efa vita ny enregistrement, efa pare ny passeport, fa efa akaiky ny décollage. Ny datiny tsy hainao, fa ny saison efa hainao. Amen na sa tsy amen? Efa fantatrao ny vanim-potoana. Zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny Jiosy hoe nareo mahay mamantatra ny toetrandro. Fa ozy nareo hoe rehefa amin'ny hariva moa dia maninona? Rehefa misy famantarana ny toetrandro zay tao, dia ozy hoe nareo mahay mamantatra ny toetrandro ohatr' izany, dia zao vaninandro zao ve dia tsy fantatrareo? Zao vaninandro zao ve dia tsy fantatrareo? Zao vaninandro zao koa dia tokony fantatrao. Fa vaninandro efa akaiky fiverenan'i Jesosy zao. Zao zany le fotoana sarotra e. Les temps sont durs ozy ny vazaha. Zany hoe ao anatin'le vaninandro sarotra tsika zao. Ao anatin'le andro mahaory tsika zao. Ahoana ho Paoly? Aoko fantatrao fa any amparany any dia isy andro mahaory. Dia tany saina eo le izy. Ny olona ho tia tena. Fa misy zany sa tsisy? Ny olona ho tia vola. Misy zany sa tsisy? Ny olona mpandoka tena. Misy zany sa tsisy? Ny olona ho mpiavonavina. Misy zany sa tsisy? Ny olona mieboebo. Misy zany sa tsisy? Ny olona tsy misaotra. Misy zany sa tsisy? Ny olona tsy manaty izay masina. Misy zany sa tsisy? Ny olona tsy manora isireny. Misy zany sa tsisy? Ny olona tia fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy zany sa tsisy? Ary ny olona mody manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Misy zany sa tsisy? Zao zany le andro iny. Zao zany le andro mahory. Zao zany le andro mahory. Zao zany le andro mahory. Ka raha zao le andro mahory, aiza ho aiza tsika ny amin'ny fiomanana. Aiza ho aiza tsika ny amin'ny fiomanana. Toy izao koa ny tantara. Ho an'izay efa malala, dia ataoko hoe, ty le tenenana hoe, ozy ny frantsay hoe, ozy ny vazaha hoe, refresh. Zany hoe famerenana kely ho anao. Ho an'izay tsy malala, dia fahafantaranao anazy ty. Ina moa zavatra hitranga alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Raha miresaka ny alohan'ny fiverenan'i Jesosy sika, dia rehefa voalaza teo ady filazana ady dia rehetrarehetra le mosary aretina tsy azo tranona. Coronavirus zao tsy efa mila mahery matiny. Dia mbola ozy ve ianao hoe mbola lavitra Jesosy? Ozy ianao ve mbola iliba eto fa tena mbola eto? Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 4. Rakizy, ry tanora, ry ray aman-dreny izay rehetrarehetra manatriketo, dia misy ny atao hoe enlèvement de l'église. Isy no atao hoe enlèvement de l'église. Zany hoe fampiakarana ny fiangonana. Io fampiakarana ny fiangonana io dia le iakarana ny fiangonana ho eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy Jesosy. Fantaro tsara zay. Zany hoe iveriny Jesosy aka ny fiangonany. Ahoana hoe? Iveriny Jesosy aka ny fiangonany. Dia tantarain'i Paoly ato ny fomba fizotranyio fiverenan'i Jesosy io. Alaivo sary an-tsaina tsara. Tesalonianina voalohany toko 4, 17. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa zao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy eny an-danitra. Zay Jesosy io zany. Ny tenan'ny Tompo no hidina avy eny an-danitra. Dia ahoana avy eo?
amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Misy zany ny fitsanganany tena maty, résurrection. Dia hoy izy hoe izay maty aiza io? Ao amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Mitsoka trompetra ny anjely, mitsoka trompetra ny arkanjely, dia miditra ny Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Rehefa miditra ny Jesosy, maninona ny etỳ tany? Sokatra ny fasana ho an'izay olona manana an Jesosy. Mitsangana maty izy ao. Mitsangana maty izy ao. Efa tena vaovao izy mitsangana iny. Dia inona ny toyany? Ary rehefa afaka zany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra. Tandremo, tandremo. Tsika izay velona ka tsy mitoetra zany dia ahoana? Tsy anatin'io ianao. Tsy anatin'io ianao. Fa tsika izay velona ka mbola mitoetra. Mampalelo nge raha lasana ba, fa betsaka nge niaraka niazakazaka nanomboka an'ity asa ity. Betsaka nge niaraka nandeha-droatra. Fa betsaka ny tsy nitoetra tsony. Betsaka ny tsy nitoetra tsony. Ka raha amin'ny fotoana izay tsy hitoeranao no avy Jesosy eny amin'ny raon'lanitra, tsika izay velona ka mbola mitoetra, inona ny anjohan'izay mbola mitoetra? Itsika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo amin'ny habagabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Zay zany le zavatra hitranga hoe tsika izay velona ka mbola mitoetra dia aninona? Hakarina. Hakarina. Hakarina dia maninona? Hitsenan'ny Tompo eny amin'ny raon'lanitra dia hoany? Ho any amin'ny Tompo mandrakariva. Alléluia. Quelle joie. Quel bonheur. Quelle merveille. C'est merveilleux. Miaraka amin'ny Jesosy. Zany hoe isika rehetrarehetra reo zany raha ny bebaka marina ka nanolo tena ho an'i Jesosy ka mitoetra marina, ka raha zao ny tonga ny fotoana tongavan'i Jesosy dia maninona? Akarina. Akarina. Amin'izay fotoana izay zany ianao fa maheno tampoka efa nisy ny fasana sokatra tatsy, efa nisy ny fasana sokatra tary, efa nisy ny fasana sokatra tary, nisy nitsangana tamin'ny maty tao. Dia izay tsy mahalala dia niteny hoe tonga tao indray mpanao mpangalatra tao lapaty. Tonga tao indray mpangalatra tao lapaty. Tsy fata fa ny Tompony efa nanangana an'ilay maty rehetra tao. Zany hoe izay maty ao amin'ny Tompo nitsangana, izay tsy maty tao amin'ny Tompo mbola taraiky ao. Le olona ny bebaka zany, le olona nanolo tena marina ho an'i Jesosy, rehefa maty izy, ka rehefa tonga Jesosy eny amin'ny raon'lanitra dia mitsangana amin'ny maty izy ao amin'izay misy azy ao. Amen. Isika rehetrarehetra zany tsy ho voatery ho faty daholo. Fa raha tonga ny fotoana tongavan'i Jesosy dia tsy manandrana fahafatesana zany tsika, tsy miditra any am-pasana tsika, fa miova indray mpimaso tsika dia miara-miakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Halleluja. Raha tomoka tonga izay fotoana izay ka hoe tonga ihany le fahafatesana, tsisy atahorantsika anazy. Tsisy atahorantsika anazy, fa hoy sika mahatseny anazy hoe ry fahafatesana aiza moa ny herinao? Aiza ny herinao? Efa natelin'i Jesosy zany, tsisy atahorana zany. Azay mahatonga an'i Paoly miteny hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Halleluja. Ny fahafatesana no azahoako tombony. Mitarika amin'ny lalan'ny fahafatesana no ny anarana izy. Na dia mandeha mamaky ny loza aliko ny fahafatesana aza, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko. Tsorakazonao sy ny teninao no amiko. Amintsika mpiray-tam-po amin'ny Tompo eto, nisy ny efa lasa loha, efa lasa andro zareo. Izay ny fandaminan'ny Tompo. Fa io mbola miteny aminao fa isy rendez-vous mahafinaritra amin'izany fotoana izany hoe tafahoana indray. Halleluja. Satria efa zay ny fandaminan'ny Tompo an'ilay izy. Itsika izay velona ka mbola mitoetra dia hiarakarina. Zay zany mitsoka trompetra ny anjely. Rehefa mitsoka trompetra ny anjely, midiny Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Tsy tonga eto tany Jesosy, fa eny amin'ny raon'lanitra. Ao. Rehefa eny amin'ny raon'lanitra Jesosy, amin'izay fotoana izay mitsangana amin'ny maty izay maty ao amin'ny Tompo. Naiza io zany, na any États-Unis io, na any France io, na any Australie io, na any Afrika, naiza. Samy maheno daholo hoe misy appel zany. Misy appel zany, maneno ny trompetra. Lasintsika zalahy. Tonga dia misy fitsanganana maty fo be eto tany. Isy azy nay journaliste hitan'izany. Journaliste nefa mety tsy ahalala an'izay satria ny anaran'ilay izy dia enlèvement. Dikany hoe enlèvement dia rapture. Dikan'izay dia kidnapping.
Ny kidnapping zany tsy ampahafantarin'olona fa alaina aingana. Ohatrany hoe angalarina zany. Azonao? Ohatrany hoe angalarina. Tsika hiakatra eo io zany tsisy malala io, tsisy mahita io. Fa fraction de seconde io. Tsisy mahita io fa tena hoe enlevé. Zay mahatonga le hoe enlèvement. Ny enlèvement zany efa planifié zany. Efa omanina amin'ny firy izy mivoaka ao amin'ny vilany isan'andro. Hay amin'ny sivy izy mivoaka. Hay amin'ny firy izy mivoaka birao. Efa calculena zany hoe amin'izay fotoan'izay ny enlevéntsika azy. Dia amin'iny fotoana iny tonga dia efa avy daholo ny mpandrombaka tafiditra any anaty fiarany dia efa apriminy any amin'izay misy azy any raha enlèvement eto tany. Ny enlèvement ny tompo koa dia ohatr'izay amin'ny fotoana tsy ampozina maneno ny trompetra. Tsy ahenao ny trompetra io daholo ny olona akory. Tsy ahenao ny trompetra. Tsika zao raha sanatriana izany. Fa tsika zao raha maneno trompetra eto raha tsy ao amin'i Jesosy ianao tsy herinao zay trompetra zay. Tsy herinao zay trompetra zay raha maneno zay eto androany zao. Raha tsy ao amin'ny tompo ianao. Fa zay ao amin'ny tompo ihany na henao zay trompetra zay. Zay ao amin'ny tompo ihany na henao zay trompetra zay dia hiakatra mifony maty mitsangana dia tsika manino? Tsika hovaina dia miara-miakatra. Tsy mahafinaritra be ve zany? Mahafinaritra nge zany. Korintianina voalohany toko 5:10. Korintianina voalohany toko 5:10. Ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Raha misy mahita nareo amin'ilay party hoe indray mpimaso. Tsy natao tondriza foana nge iny hira hoe indray mpimaso dia any. Fa atao anaty baiboly iny. En un clin d'œil. Firy? Misaotra. 2:10. Ao ary. 5:50. Korintianina voalohany toko 5:10, 5:50. Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izy io nofo aman-drà io. Ianao zao io. Le chairanao io zany le nofo aman-drànao io. Ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Mazava ve zany loha zay? Ianao direct zao io tsy tafiditra any an-danitra amin'izao etahanao zao. 5:50. Indro zava-miafina anamboarako aminareo. Tiany Jesosy ianao rahalahy. Tiany Jesosy ianao ranabavy. Zava-miafina no ampahafantariny ianao. Zava-miafina no ampahafantariny ianao dia inona teneniny? Tsy ody mandry avokoa isika rehetra. Ahoana hony? Tsy ody mandry avokoa isika rehetra. Zay le izy. Tsika rehetra zany ao amin'le génération ahitany le fitsanganany le fatogavan Jesosy eny amin'ny rano lanitra ao anatin'izay génération zay tsika. Amen. Fa vetivety. Avereno hoe? Amen. Vetivety. Mahereza ranabavy. Mahereza rahalahy. Vetivety. Zay. Courage. Zay adinao, zay fitsapahanao, zay mahazo anao reo. Courage. Vetivety. Toy ny indray mpimaso. Dia ao anandray ozy izy. Rehefa maneno ny trompetra farany. Rehefa maninona? Rehefa maneno ny trompetra farany. Dia ahoana? Dia hovany isika. Fa hotsofina ny trompetra. Halleluja. Hotsofina ny trompetra. Ary ny maty atsangana tsy oloh intsony. Ary isika hovana. Mahafinaritra. Ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana. Ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesany. Zany le mistery. Tsy hain'olona zany. Lazain'olona fa daladala ianao raha miresaka an'izany. Rehefa nandray inona ianao. Lazain'olona fa daladala ianao. Izay le teny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy. Lazainy fa mirediredy ianao. Fa alao hita eo fa hita eo fa marina ny tenin'Andriamanitra. Akipikely masonao dia ahirato. Ohatr'izay fotsiny dia miovitsika. Ohatr'izay fotsiny. Avo lenta angeo Andriamanitra io.
Avolenta angeo i Jesosy io e. Ianao gaga rehefa le mampiasa ny internet reny hoe vetivety kely nangamba fampiresaka eto zay any États-Unis zao tonga de efa ohatran'ny fankahita vetivety eto. Vetivety kely nanga le vola transferenao tonga de tonga aty amiko. Le teknôlôjia zany efa hitanao hoe tena mahay zalahy reto. Maika moa fa io rainy mandrakizay io. Ndray mpimaso fotsiny ianao de miova. Ndray mpimaso fotsiny ianao de miova. Zay. Vetivety ozy izy toy ny ndray mpimaso de hovaintsika. Izany tsy korazy amin'izany. Izany tsy harisika amin'izany hoe tsy misy vidiny zalahy ty miaritra tia. Misy vidiny zalahy ty mitoetra amin'ny fahamasinany tia. Misy vidiny zalahy ty miaraka amin'ny Jesosy tia. Inona ny vidiny? Ndray mpimaso de any. Velo marotany. Eo amin'ny tompo eny ambabakabaky ny lanitra. Sitaka kely. Sitaka kely fa mbola hiverina. Mbola hiverina. Mbola atsika ndray ty rehefa kelikely eo. Fa aloha tsika andeha. Halleluja. Ao tsara ve anao? Indray mpimaso. Andeha tsika. Maneno trompetra. Tadia izay trompetra zay. Tao amin'ny Tesalonianina nisy resaka trompetra. Tato anatin'ny Korintianina nisy resaka trompetra. Mamaky ianao amin'ny Apokalipsy misy trompetra maro tsofinao. Firy izay moa misy? 7. Misy trompetra tsofinao isaky nivoaka ny loza. De misy trompetra tsofinao. Raha sitrapony tompontsika mbola tonga de anao etude ny Apokalipsy iray manontolo. Tonga de Apokalipsy iray manontolo. Tsy maintsy mandray Daniel ianao amin'izay ke. De tonga de ataontsika izay hoe tsy haiko anatin'ny 2 volana 2 volana Apokalipsy fotsiny. Fa ny Apokalipsy atao ho fantatra. Satria Apokalipsy de hoe révélation. Fanambarana. Matoa zay fanambarana révélation tokony ho fantatrao zay. Amen na sa tsy amen? De ho avy zay fotoana zay programmentsika tsara. Tonga de révélation fotsiny mandritra ny 2 volana Apokalipsy. Tsisy mampatahotra io. Tsisy mampatahotra io fa rehefa mitompo anao pare. Nitsofina daholo ny trompetra. Trompetra firy zany efa voatsoka moa zao misy. Enina zao ny trompetra efa voatsoka. Trompetra firy zany sisa ny ambiny ao. Ray sisa. De mbola hiatry venao hoe mbola hely tiako ny enina rehefa voatsoka. Ray sisa no tsofina. Vao mitsoka io. Vita. Tapitra. Tapitra. Hoe bye-bye. Bye-bye la terre. Vita daholo zatra manderaka anao sy manahiranao rehetrarehetra io. Lamity Jesosy alasitsika. On y va. Ray sisa ny tsofina. Ary eo fambavany anjely ary io. Efa eo ambavany anjely io. Asa rehefa inonao le tantara tany amin'ny autoroute tany Europa tany. Tantara autoroute tany Europa tany de misy autoroute. Rehefa nandeha le ravehivavy de nisy nanakana izy teny an-dalana. Tsy fanao kozy izy mandray olona rehefa misy manakana. Fa tamin'ity iray mitoraka ity de nraisiko le olona. Rehefa nraisiko le olona nampidiriko tao aoriana. Rehefa nraisiko izy nampidiriko tao aoriana de nandeha. De rehefa aveo ozy izy ozy le olona nresaka tamiko tao aoriana hoe efa mbio akaiky ambavany anjely ozy ny trompetra. Efa mbi akaiky ambavany anjely ny trompetra. La trompette de eo ambava. Efa eo ambavany anjely. Itsoka fotsiny zany sisa no ndrasana. Fa efa io. Zay ny tenen'le tao aoriana tamin'le izy nitondra tômôbila. Rehefa avy ny teny zay izy, tsy hita le olona tao. Tsy hita le olona tao. Fanina le ravehivavy naka sisiny kely izy. De tena fanina teo izy lo. De tonga ny polisy nandalo de nahita anazy fa maninona ianao no ohatran'io. De nitantarain'le ravehivavy le izy. De ozy le polisy hoe tsy vao ianao rery no niteny an'izany. Fa nisy hafa koa nandalo tamin'ny autoroute io de efa nilaza an'izay hoe nisy olona niraisiny de niteny hoe efa eo ambavany anjely ny trompetra. Efa eo ambavany anjely ny trompetra. Dikan'izay ny tompo mihitsy no naniraka an'izay anjely zay tao aoriana ny ravehivavy io de niteny hoe efa eo ambavany anjely ny trompetra. Efa akaiky io ravako. Trompetra ray zay sisa. Dikan'izay mareta. Mitoera. Miorena. Fa zay mahatratra amin'ny farany novojena. Efa nanomboka ve de tsy andao fararany. Amen. Maty antoka fotsiny raha nanomboka. De aveo nefa hoe reny le nanomboka nefa to tsy hita tsony aveo. Fa tena hoe ndao andeha hatramin'ny farany. Alleluja. Efa eo akaiky eo ambavany anjely any trompetra.
Faharoa dia izao. Ny tantara ao amin'ny Baiboly io dia tantaran'ny Jiosy, ary ny zavatra rehetrarehetra momba ny tantaran'ny Jiosy dia misy fanoharana, misy fampianarana raisitsika. Vakio indray ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10. Andininy voalohany. Jaona toko 7:10, andininy voalohany. Io bazy ny fiainana kristianina io. Bazy ny fiainana kristianina ary ny maître no miteny an'io. Jesosy Kristy no miteny an'io. Misy antony lehibe io izay zaraiko amintsika eto. Jaona toko 7:10, andininy voalohany. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa akio. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Dia hoanao izy fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Halleluja. Halleluja. Ianao malahelo io. Ianao manana complexe d'infériorité io. Ianao matsapa rejet io, misy sentiment de rejet. Tsy voasoratra ve lasa nge maître anao anamboatra fitoerana ho anao. Lasa nge ny maître anamboatra fitoerana anao. Io sady maître io ny architecte. Aizenao ne hita mpamonjy anao ohatr'izany. Ny anahy mpamonjy sady architecte. Jesosy io architecte io. Ary mahita an'io tsika ao anatin'ny Korintiana voalohany, anatin'ny Korintiana faharoa, Andriamanitra mpitamarika architecte. Halleluja. Dia ahoana ozy izy? Andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo. Ara andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Dia maninona? Ho avy indray ka andray anareo aiza? Ho any amiko, any aminy. Dia inona ny toerany? Ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo ny lalana ho any amin'ny alehako. Halleluja. Fahamarinana lehibe tsara ho fantatrao zany. Tsy resadresahana fotsiny io rehefa mamaky faty dia atao tsenjery fotsiny hoe lasa izy dia nanamboatra fitoerana dia vita fitoerana no manino anazy. Fa zavatra tena marina io hoe lasa ny Jesosy iny e. Jesosy tsika inge miasa e. Ny fitainy aloha famonjena teto tany. Rehefa vita ny teto tany aloha amin'izay io izay anamboatra vila tsirairay avy, vila ao amin'ny faly, vila ao an-kanto. Rehefa tonga any tsy mpivady tsony ararotiny ny fanambadiana rehefa eto tany. Tiavo ny vadinao, tiavo ny serianao, mifankatiavo, tiavo ny zanakao. Halleluja. Chiamo Santo Delia. Tsy vadinao tsony rehefa tonga any. Efa fantatrareo zay ny fampianarana natao Jesosy iny hoe nataony iny hoe maty le nanambady le vavy, le maty le ray vadiny voalohany. Dia maty indray le vadiny dia nanambady ray izy dia maty indray le vadiny faharoa. Maty indray le vadiny fahatelo, maty indray le vadiny fahaefatra. Dia ozy ny Sadoseo hoe isa zany le vadiny any an-danitra. Dia ozy Jesosy hoe mahadiso ery fanareo tsy fahafantaranareo soratra masina. Tsy fantarareo va rehefa any an-danitra dia ara-panahy. Rehefa any an-danitra dia ara-panahy. Tsy vadinao tsony io rehefa any an-danitra. Ianao efa vadin'i Jesosy. Tsika teto hoe eglizy, épouse ny anarantsika. Épouse, tsika rehefa mitambatra ny fiangonan'i Jesosy, dia Jesosy ny mpafantatra. Dia rehefa ho avy Jesosy haka ny fiangonana, za zany eo ampiakarina vadin'i Jesosy. Alleluja! Dia zany fankatiava tsara. Fankatiava tsara tiavo vadinao. Fankatiava tsara. Araroty fa rehefa any an-danitra fampatsiaro fotsiny hoe tadidinao tamintsika ilay mivady. Alleluja! Tsara tena Andriamanitra. Tsara miaraka amin'ny Jesosy dia. Tena tsara miaraka amin'ny Jesosy. Dia inona toyany rehefa avy eo? Rehefa vita amin'ny toerana dia ho amin'ilay anakanareo. Any amin'izay toerana ny toeranareo. Tsy hamelanao zany Jesosy io. Tsy rairaitsika fotsiny ilay mireny hoe Jesosy io tsy hamitaka. Fa tsy hamitaka mihitsy fa hiverina dia haka. Hiverina dia haka. Dia izao ny fampianarana ny amin'ny Jiosy. Jiosy rehefa manambady dia izao. Izay rehefa navady any aloha le rahalehilahy. Dia rehefa hita le vady ho an'ilay rahalehilahy dia atao ny seremonie rehetrarehetra hoe ianao zany no vady. Rehefa vita izay seremonie izay dia avelao aloha iny rahalehivavy iny. Dia lasa rahalehilahy mandeha.
mandeha any an-tany lavitra izy. Ny ataon'io raha lehilahy io anamboatra trano itoeran'izy vavy rehefa ho akariny iny vehivavy iny. Mbola tsy ampiakariny izy zany no fa nataony fifamofoana. Saika ma zany filazaza. Nataony fiancay. Nataony fiancay. Dia rehefa nataony fiancay zay veloma no fa andeha vehivay tsy adiniko ianao andeha. Dia lasa le raha lehilahy dia manamboatra toerana any amin'izay misy azy any. Dia ny fomba jiosy dia zao amin'ny alina izy vao tonga ao. Tampoka zany ny atongava miaka ny fiancé io. Tampoka ny atongava io. Dia zay ny fomba jiosy. Zay ny fomba jiosy hoe amboariny azy zany le trano. Izy manamboatra trano io any amin'ilay fiancé foana. Ho an'ny fiancé aty io. Ho an'ny fiancé aty io. Vita ny zavatra nataony any verina amin'izay izy miaraka amin'ny cortège rehetra rehetra. Dia amin'ny alina ny ora tongavana. Alleluia. Amin'ny alina ny ora tongavana. Dia io ora tongavana io tsy mampandre an'ilay raha vehivavy izy. Hoe ho avy zay. Tsy mampandre izy. Fa tonga dia tonga fotsiny izy. Tonga fotsiny izy raha vao manao foana eo zany le raha vehivavy dia taraiky eo. Na hoe raha efa niodina niala tamin'ilay fitiavany an'ilay lehilahy dia taraiky eo. Fa le vehivavy zany marina tonga zay dia mila mitoetra tsara foana hoe le seriako zay efa nametoky anaty eto efa hoe fiancéany andeha anamboatra fitoerana hony izy, namboatra trano hony izy rehefa vita zay dia ho avy izy dia akana. Zay ny fomba ny jiosy. Zay fomba ny jiosy zay tia ndresahan Jesosy ty. Ary io fomba ny jiosy io napetraka ho antsika fiangonana ihany koa hoe ohatr'izay zany le izy hoe nandeha tany le raha lehilahy vita le trano tonga izy amin'ny alina troka tropetra miantso hoe avira vehivavy fa vita le trano lasa amin'izay tsika amin'ny ora tsy fantatra, amin'ny ora tsy fantatra. Tena fiainana ny jiosy zany. Dia ianarantsika ara-panahy zay ohatr'izay koa ny Jesosy. Tsy haiko ve fa tafo ve sisa zao sisa ve ny vilanao any sa mety efa finition. Zany hoe misy anjarantsika ao an-danitra ao. Marina misy anjarantsika ao. Tia tranonao. Tia tranon'ny Clark. Tia tranon'ny mamany Clark. Tia tranon'ny tantely. Tia tranon'ny Patrick. Tia tranon' zao. Ao daholo. Afaka mifamangy ao aloha andeha ho any an-danitra. Misy toerana maro ao. Mbola miaina any an-danitra any fa sao dia velareo hoe tsy miaina. Miaina any an-danitra any fa miaina amin'ny ara-panahy. Dia ho avy ozy izy dia akanareo any amin'izay toerako ny toeranareo. Ohatr'izay ity fomba ny Jaona 2:20 ty hoe ho avy koa Jesosy dia any amin'izay toerany ny toerantsika. Fa miandrintsika io. Tsy ampahafantarina antsika ny daty. Tsy ampahafantarina antsika ny daty fa ianao mila vonona foana. Ka rehefa fonao ny dobodoboka amoureux an Jesosy sy amoureuse an Jesosy tsy olana aminao izay daty. Fa vonona foana ianao. Amen na sa tsy amen. Zay ny zavatra misy. Noho izany miorena tsara aza miova. Fa ny enlèvement tena misy fa tsy resaka. Zay, ny enlèvement tena misy fa tsy resaka. Enoka niara nandeha tamin'Andriamanitra ozy voalaza amin'ny Genesis, dia niara nandeha tamin'Andriamanitra izy dia tsy hita nanjavona, niakatra fotsiny. Efa tandidiny ny enlèvement zay, niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Faharoa, Eli zay mpaminan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana nakan'Andriamanitra anazy dia niakatra ho any an-danitra ihany koa izy, enlevé koa Eli. Niara niakatra zany, stomina enlevé. Dia hoy ny anjely amaranako azy, hoy ny anjely tao amin'ny Asan'ny Apôstôly, 2:1. Asan'ny Apôstôly 2:1. Andininy fa nahoana nareo izy ny variana mijery an'io lanitra io. Fa iny Jesosy izay nakarina iny dia mbola hiverina re tahaka nahitanareo azy niakatra. Fa 2:20 misaotra. Asan'ny Apôstôly 2:1 Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zay zany, mbola ho avy Jesosy. Aza mba ho isan'izay tsy mino fa mino. Aza mba ho isan'izay tsy mino fa mino. Fa ho avy Jesosy. Dia anjarantsika amin'izay fa efa nomena zay. Misy ny enlèvement. Efa nambara taminareo teo ny scénario an'ilay izy. Efa nolazaina taminareo teo ny processus. Anjaranareo sisa no mandray. Dia ao anatin'iny dia zao. Jesosy koa ny teny avy eo. Amin'izany fotoana izany ozy izy dia isy roa mpandrina. Matory. Ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa eny an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Zay. Jesosy mihitsy nanambara an'io. Dikan'izay
Misy izay fotoana izay. Misy izay fotoana izay. Ka io mety tsy fotoana alahady eto Vaobao. Fa io zany mety any atsahany ianao dia misy olona anankiroa zany eo ao atsah dia ianao raisina dia le ray avela. Raha mpivadinareo ampandrina mba tokony tonga dia miara-miakatra daholo. Fa tsy zanatra hoe ny ray ny raisina ny ray avela. Raha an-tanàna nareo ray ny raisina ray avela fa isan'ny ankonanao ane mba hiara-iakatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao isan'ny hiakatra rehefa ho avy Jesosy. Halleluja! Zany ne tia miaraka amin'ny Jesosy ty. Zany tia miaraka amin'ny Jesosy ty. Dia hoy Jesosy hoe fantatrareo ny lalana. Dia ahoana amin'izay zany lalana makany? Ahoana lalana makany? Miomana eona amin'Andriamanitra ao. Zay inona tonga an'ilay mission avy eo hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Zay inona tonga an'ity hafatra napetraka ny tompo ity, satria rehefa mandeha anao any amin'izay alehanao tsisy mitory ny fiakarany zany, fampiakarany zany. Rehefa mandeha anao any amin'izay alehanao tsisy mitory hoe iveriny zany Jesosy. Farak' ilay lazain'i Patrika teo hoe resaka eto tany be fotsiny dia hoe andohalika aminao fahavalonao. Fa fahavalonao daholo marina zany olona rehetra rehetra io. Tsisy miteny mihitsy hoe miomana fa ho avy Jesosy, miomana fa iveriny Jesosy, mibebavy efa akaiky ny farany. Tsisy miteny. Fa zavatra ny tany daholo, ny kibony no Andriamanina. Androany, toriana aminao. Te hiditra amin'ny fanjakany lanitra ve ianao? Te andova ny fiainana mandrakizay ve ianao? Dia teneniko ihany, io tsy resaka rakitra lohanao. Io tsy resaka vola lohanao io. Io tsy resaka fahafolo-karena io. Io tsy resaka fanaovana toetra tsara io. Fa tsara ny tsara toetra. Fa io tena hoe rencontre personnelle ianao sy Jesosy. Io zany tena hoe repentance, fibebahana. Izay zara koa raha toriana amin'izao fotoana. Fa iverina nga efa mibebaka daholo ngambo ireo olona ireo. Raha mitory fibebahana zany ianao roana ingakaingana ianao hiala tao am-piangonana. Okizay. Efa tsy zantsonjo zao ny tokony toriana. Tsy zakan'ny olona inge zany fibebahana zany. Nefa zany ny tokony toriana. Nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Inona mesazin'ny apôstôly? Repentez-vous, voakasika tao am-pony ozy izy ny olona dia nanontany tamin'ny Paoly, tamin'ny Petera, ry lalahy inona tokony ataonay? Dia Petera tsy niteny hoe tongava any amin'ny trano fivavahanay dia aloavy ny rakitra, aloavy ny fahafolo-karena, midira sapana, midira diakona, midira korala. Toany ny asan'Andriamanitra. Ry lalahy inona tokony ataonay? Tonga dia tsotra fotsiny, mibebay ianareo. Aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ho famelana ny helokareo. Ary ianareo andray ny fanahy masina. Zay ny processus. Zay ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra mila mipetraka. Toriana aminao ny famonjen'Andriamanitra. Toriana aminao le enlèvement teo. Toriana aminao le fiverenan'i Jesosy. Dia azafaly fotsiny. Fa inona raha tokony ataonao? Azonao matoka ve fahafahany ianao? Verina amin'ilay tenin'ny Patrika teo fa vita ve ny enregistrement? Fa na tsara be takin'inona ary io passeportnao io rehefa tsisy visa io tsy mandeha ianao. Na efa nanao réservation ianao hoe Ethiopian Airlines ve Turkish Airlines, Air France, réservation fotsiny zany, ny vola mbola tsy nalohanao, ny visa mbola tsy mivoaka. Na tsara be takin'inona ary io. Fa mila mihitsy hoe voatompoka mihitsy hoe asehoana mihitsy aloha le passeport zay vao hibitaka ka. Sokafy mihitsy ao anatin'le passeport ao, ahoana efa misy cachet ve? Rehefa misy cachet io hoe iny vizanao makany France. Faly efa io ny cachet. Fa io raha mbola passeport fotsiny samy afaka manana passeport daholo. Fa ny ao anatin'ny passeport ve valide misy visa ve? Zay ny zavatra misy. Vao hisy tompo cachet ve ny passeportnao. Ka rehefa tonga etsy amin'ny frontière ianao hoe tsy hivato ka rehefa mijery ny polisy hoe aiza ny passeportnao? Hita ny visa tsy expiré. Hita ny visa tena mbola ara-dalàna. Dana miditra ao izy. Fa jereny komby dia efa afaka miditra ianao. Fa tsy afaka hitonatonana fotsiny eny hoetiko raha passeport ity fa za te handeha. Tsy miditra ao ianao e. Tsy miditra ao ianao. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Raha tsy mibebaka ianao. Raha tsy mibebaka marina ianao. Raha tsy miaiky ny fahotanao ianao. Raha tsy miala ny fahotanao ianao. Raha tsy manaiky ny rano Jesosy anadio anao ianao. Tsy azo ny famelan-keloka ary tsy ho voahisy tompoka aseny fanahy masina. Halleluja! Fa ny ahisy tompoka aseny fanahy masina anao dia ianao mibebaka, ianao nanolo tena marina ho an'i Jesosy Kristy. Ary irak'izay solon-tenan'Andriamanitra. Tahaka an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo.
Mihavana amin'Andriamanitra ianareo, zay ny tena important. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao? Raha efa vita ianao, inona ny antoka ve vita fihavanana ianao? Antoka ray dia zao, nibebaka ianao. Nanaiky ny diovin' Jesosy tamin'ny rano ianao, nanolo tena marina ianao, ary nanaiky no atao batisa ianao. Zay koa point anankiray zay. Point anankiray zay. Satria matetika be da be mort vivant. Azonao le mort vivant? Maty fa mitsangana eny any. Ka rehefa maty no mitsangana, manimba zavatra be Tsy mety. Fa rehefa maty dia mila ninona? Rehefa maty dia mila levina. Tizakely zany le processus hoe hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Tsy maintsy olona efa maty ny amin'izao tontolo izao, maty ny amin'ny fahotana, zay vao miakatra any. Ahoana lazain'i Paoly? Ahoana lazain'i Petera? Mibeba ianareo aoka atao batisa, dia ianareo indray fanamasina. Tsy manina vaky kely misy asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Eo ihany tsika efa maraparana, fa mila mandray fanapahan-kevitra entitra ianao androany raha mbola tsy voaisy visa amin'ny pasiporonao. Asan'ny apôstôly toko faharoa. 9:7. Mazava tsara ty ten'Andriamanitra tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko sy mba ho levina. Aroy Petera taminy. Inona ny première étape? Mibeba. Ny faharoa, aoka samy atao batisa amin'inona? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Dia ahoana? Azo famelan-keloka, dia aveo ahoana? Andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Mazava ve zay? Any Androy ihany dia misy miantso antsika. Any Androy. Zaho izy teo atao batisa. Ho avy ihany ho zay. Any Mananjary ihany. Zay ho izy teo atao batisa. Ka ianao itao kaiketo ve tsy atao batisa? Ianao itao kaiketo indray ve tsy atao batisa? Fa ny processus dia zay, mibeba. Voalohany. Faharoa, famelana ny fahotana. Mibeba. Aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanamasina. Zay le izy raha lasaina pavy. Zay le izy. Zay le izy. Tiako apetraka amintsika tsirairay avy zay. Zay ny famarinana ny ten'Andriamanitra. Tsisy miafinafina tsony kosa angampo zay. Fa mazava be zay. Raha ianao efa nandalo an'io processus io, efa nibebaka marina ianao. Famelana ny helokao. Ary natao batisa ianao tamin'ny anaran'i Jesosy, mandray ny fanamasina ianao, ary mitoetra tsara amin'izay ianao mandra-piverin'i Jesosy. Zay le izy. Zay le garantie, zay le gage, zay le zavatra misy zay. Fa matetika ny olona, mitsangana ianao izay an'olo tena ho an'i Jesosy. Raiso Jesosy, ataovy zao vavaka izao. Vita zay, veloma. Fa tsy vita raha mibebaka marina ianao, ndao anao atao batisa. Mafana io rano io rehefa ohatra ka mafana ianao amin'i Jesosy. Andao anao atao batisa, misy piscine le joary eo. Misy piscine ao. Andao atao batisa. Vita zay mefeo ny fanamasina ianao dia me mandroso. Zay mivady reo hoe nisy fotoana izao bavina iny mantsy nanomboka namohanay tamin'ity filazantsara ity. Dia zay tena anisan'ny nanenjika hoe zay koa nisy atao batisa zany tsony, zay efa vita batisa tamin'ny mbola kely. Dia aiza koa zany hoe tsisy fiangonana zany, aiza koa zany hoe tsisy mpitarika zany ao anatin'ny fotoana fa samy mira sy mivavaka fotsiny io. Izy moa nandefitra teny izy dia nivavaka ao anay teny izy sura mihitsy Dia avy eo zay natonony dia hozy mba hindrana kely tomobile hozy fa misy olona atao batisa. Zay no teneniny taminay. Mba misy olona atao batisa dia mba hindrana tomobile. Dia ndao ary, ndao dia hoentina. Zareo reo ka efa nitondra akanjo anay ho atao batisa koa zay ao andohany ao. Zay zany efa nalalan'i Jesosy ihany tamin'izany, efa mivavaka ihany, efa hoe nanolo tena. Fa zay mbola tao anatin'le traditionnel, le tena hoe tao anatin'le religion, le fomba mpivavahany. Dia nentina tany votovorona tany. Dia nazavaina le batisa nresahana teo. Dia nanomboka nanazava le rahalahy, nanomboka nanazava le rahalahy dia ohatran'ny voankazo. Le vadiko moa tena voankazika voalohany, tena marina zany ten'Andriamanitra zany fa tsy za teo atao batisa. Za mbola salasala. Laora angalo zaka dia naka fotoana tsara hoe tena aloka lamina tsara e. Fa izay nandeha nitondrana natao batisa tany izy, zay io vita batisa tany.
Vita batisa tany zay. Efa nisy akanjo tao tsy soloina. Misy akanjo vao soloina zay atao batisa. Tsisy. Afaka alaina. Fa tany zay natao batisa. Tsisy hoe mianatra embolana ianao dia atao batisa. Mianatra herintaona nareo dia atao batisa. Tsisy an'izany. Voakasika fotsiny zay tamin'ny tenin'Andriamanitra. Io rano io votovorona io rano be io ndao atao batisa. Natao le batisa. Tsisy hoe asy mbola tsy vita sertificat nareo promotion iza moa ny anaranareo natao batisa. Tsisy promotion ana batisa zany e. Tsisy sertificat ana batisa zany e. Promotion zao e. Zao e. Tsisy an'izany. Tsisy koa hoe tena mbola tsy navoita akanjo tsara tarehy zay anaovana le batisa. Tsy mbola navita sakafo ina loka sy vary eo ratoandro. Tsisy ndana zany hoe sakafo be fa vita batisa. Tsisy an'izany. Fomba zao tontolo zao daholo zany. Ndao sakafo be fa vita batisa andao zao. Tsisy. Tsisy resaka. Ndao atao batisa. Mbola roa zanakay tamin'izay. 2009 zany. 2009. Firy novambra? Tadidiny ilda mihitsy le izy 19 novambra. Fa lazaiko anao fa nanomboka teo. Nanomboka teo. Sokatra io maso io. Baiboly vakianao firy taona. Misy zavatra ohatrany hoe vao io vao niraisinao tena mazava be. Ay ve zany ty. Nanomboka teo zany. Feno ny falamasina io. Lasa ery ampovoanina Analakely ery mitory te. Taloha tsy mitory te zany fa miafokafona sy mipiripirina fotsiny. Fa ny foazon'ny tompo. Ny fenoan'ny falamasina. Nitety nandeha an'io isa maraina amin'izay zay rehefa raha dia nandeha tomobila dia nitondra sonneau kely zay. Zao sorana an'itony manana an'itony sonneau be itony. Sonneau kely zay no entinay a. Zay mianadahy vitsivitsy dia mitory eny an-dalana zay. Mitory eny an-dalana zay. Mitety Pefilo, 67, Andravoangy, Analakely, tetezana. Tsisy hoe maka autorisation ary, maka autorisation zao. Ny autorisation va any an-danitra efa voaray. No dia nandeha, ndao hitory. Makeny atsena, mitory eny atsena. Le namanay taloha mijery eny ohatra menamena daholo fihinarana azy an-dralahy reto. Tory amin'io bara eo devant tamaty io amin'ny alina. Tory ianao mezan'ny olona. Tsy mampanino zany tianay Jesosy dia ambaranay. Tory amin'ny alina ery devant Castro Pizza ery Analakely. Nentin'ny tompo tao anatin'izany rehetra zany. Feno ny fanamasina ianao mialo io tahotra io. Feno ny fanamasina ianao mialo io henatra io. Zavatra torianao na frazy ray ara. Tonga dia mandohalika mitomany bebaka ny olona. Talohanao nefa na zavatra torianao tao anatin'ny atsasakadiny tsisy voahontsina le olona fa miainy fotsiny dia mody dia miainy dia mody. Fa rehefa tonga ny fanamasina. Halleloja. Rehefa tonga ny fanamasina manambara an Jesosy io. Ary rehefa manambara an Jesosy io misy hery vaika ao anatinao ao tsy mampangina anao tsony. Tanten'ny Jeremia natady angina ary ato anaty tsy afaka mangina fa misy afo foana ato e. Dia nanomboka nanontany le olona fa izy nareo mivavaka. Zay tsy manana tokom-pivavahana. Zay tsy hitaona nareo amina fivavahana. Toriana fotsiny Jesosy dia zay. Zay ny etapin'le izy. Nanomboka ny cellule de prière tao Ambohimanarina. Tao Ambohimanarina tao. Mbola tao amin'le Zobaviko ihany moa zay. Fa tsy atonina tsony le trano avy eo e. Zay le mbola ho avy moa le fampianarana saison fa misy resaka saison le izy. Dia rehefa voatory le teny dia tonga indray zay dia nieritreritra hoe le olona nefa mangataka hoe ahoana moa zany hoe aiza ireo torianao le izy nefa ianao mandeha fotsiny. Ndao tsika anao cellule de prière dia nanao niditra tao an-trano dia nanao trano. Izy tao nary moa teo tokotanin'le tompo-trano nanao dala zay fa vita dala tsara le izy a. Tsy nalaiky indray le tompo-trano. Le trano vita dala azy fotsiny teo. Tsy nety izy hoe nareo ve andray olona hivavaka eo. Dia tsy nety. Avy eo moa dokotera namiany le trano taria Ambobao tonga dia nalalaka be tao dia tao. Dia zao tsika eto zao. Ny fitarihan'ny tompo zany mila heninao tsara fa tsy hoe ao an-trano dia ao an-trano foana. Fa be da be ny ilan'le famonjena dia nizaraina le izy. Halleloja! Zay manatsofana mety miaino, aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy fiangonana. So dia androany ny fotoana ny lorantenareo marina. So dia androany anaovana batisa anao e. Andeha tsika ho na ny fanatomobilina ary io na anao na nijanona daholo aloha ny ekipa dia miditra anatomobila ao dia ndao fa misy toerana ary anaovana batisa anao amody anao rehefa avy eo. Atoloro an Jesosy ny fiainanao. Tsy nanenenako niaraka tamin'i Jesosy fa lazaiko anao. Ary reto rahalasaina bavy reto nisy nanenina ve? Tsisy ho anareo rehetrarehetra zay nanaiky Jesosy nisy nanenina ve? Nisy nanenina ve natao batisa? Vao mainka ary tena nifikitra. Vao mainka nafana tao amin'i Jesosy. Nandray ny fanamasina. Halleloja. Ary manompoka eo anao betsaka ny fanenjehana. Enjehany dadanao ianao, enjehany mamanao ianao, enjehany zokonao ianao, enjehany zao rehetra zao ianao. Zao foana ny tenenao je vous aime. Tiako nareo fa za tena tian'i Jesosy dia tsy maintsy mandroso aho izay hitondrany Jesosy
Tsy maintsy mandroso amin'izay itoran'i Jesosy fa nareo tiako. Fa raha tsy anaiky nareo hisy olo-kafa irahan'i Jesosy dia hitory aminareo. Fa nareo zany angamba tsy anjarako aloha fa ny hafa ny ivelany. Ai Jesosy mikasika dadanao sy mamanao ve olo-kafa rehefa tsy voakasika ao izy. Fa hoy Jesosy hoe tsy misy mpaminany ajaina raha tsy ao amin'ny tany ihany. Jesosy ary tsy natsainy zalaka. Jesosy ary tsy ajainko. Dia ohatr'izay io aza malahelo hoe ohatra tsy manaiky anay dadanay, tsy manaiky anay mamanay ka efa normal. Jesosy ary tsy ekeny tao an-tanàna. Fa isy olo-kafa io irahany, fa ianao makanisany amin'ny tanàna hafa. Haleloia! Tsara Jesosy. Aza vela ho mandalo ny teny. Aza vela ho mandalo ny teny. Zay tsy mbola mibebaka mibeba. Zay tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy, atoloro ny tenanao ho an'i Jesosy. Zay tsy mbola nanolo tena mibebaka natao batisa, meteza atao batisa dia nizao. Ty batisa ty tsy midika akory anao engagement, anao tsy maintsy tonga eto aminay. Dia misy rakitra amin'izay rehefa avy eo, dia misy fahafolo-karena rehefa tsisy an'izany. Batisa fotsiny dia zay. Zay tonany tompo anao raha mbola hiverina eto ianao dia verina. Raha tsy verina intsony ianao fa hoentiny amin'ny zavatra hafa, Jesosy mitarika anao. Fa aza matahotra sao dia misy engagement hafa ataon-drahalahy reto, fa io amin'izay ara fa miditra batisa izany. Tsy maintsy torihinay ny marina feno. Haleloia. Izany tian'i Jesosy. Amen. Izany tapa-kevitra atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy marina tsy raha tsy mbola vita batisa nanolo tena ho an'i Jesosy. Mirotsaka ny arato ty amin'ny anaran'i Jesosy ty fa arava-kely mahazo ray. Haleloia. Ray atsy tsagana rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy. Roa tsagana amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola misy ve? Telo amin'ny anaran'i Jesosy. Ato efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza ihany koa? Mandrosoa ety aloha dia vavaka ao anareo izay. Mandrosoa ety anoloana ety. Mandrapandrosiny ety anoloana ety raha misy tapa-kevitra mandrosoa ihany. Raha ny tokotany ihany mbola misy, any ivelany ihany mbola misy, vi fa fotoana ho anareo zao.